mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Falomerabantsika tsirairay avindray amin'ity alarobia ity tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika ka dia manasanao naraka izany hatramin'ny farany. Alohan'ny dirantsika ny amin'izany anefa dia hivavaka isika. Raha ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao izahay fa mbola nomenao izao fotoana izao indray ahafahana mandinika ny teninao. Mankasitraka ny amin'ny soa rehetra ataonao amin'ny fiainanay. Mankasitraka ihany koa satria fantatray fa anao zava-mahagaga eo amin'ny fiainanay ianao. Inonay tokoa satria ianao efa nanome tokanay fa tsy handao anay ihany koa. Andray ny hery avy aminao izahay ka mba hanapaharetana ny finoanay dia mety izy ianao hiteny aminay mandrakariva. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe avy amin'ny famoizam-po amin'ny fanantenana. Avy amin'ny famoizam-po ho amin'ny fanantenana. Isika rehetra angamba dia niatrika fotoana izay ohatra hoe lavitra antsika izany ny fanatrehan'Andriamanitra. Angamba efa nandalo tamin'ny fiainanao izany indraindray hoe mieritreritra mihitsy ianao hoe ahoana ary nitrangan'izany amin'ny fiainako. Azo antoka fa niatrika zavatra mitovy amin'izany ihany koa ny mpanao salamo. Olombelona tahaka antsika ihany koa manko izy ireny. Na dia iny aza indraindray ny fahotantsika dia mitondra fisedrana amintsika izy ireny. Indraindray dia toa tsy ara-jarony loatra nefa izany ary mahatsapa ho toy ny tsy mendrika an'izay hatrehantsika ankehitriny isika. Asaiko ianao hamaky ny salamo fa 13 izay milaza zavatra lehibe ary fomba fijery lehibe ihany koa. Ny voalohany dia manao hoe mandra-pahoviana tompo, anadino hoe mandrakizay ve ianao? Mandra-pahoviana no hanafenanao ny tavanao amiko. Averina indray iza no tsy afaka mifandray amin'ireo fihetsem-po ireo na dia diso azy izy ireo. Moa ve tena manadino antsika Andriamanitra? Ny salamo 13 ary dia manondro ny fomba ialana amin'ny vahadsoana mahazatra hafa ihany koa. Dia ny fifatohana amin'ny tenantsika sy ny zava-manahirana antsika rehefa mivavaka isika. Ity salamo ity dia afaka manova ny vavaka ataontsika amin'ny fitarihana antsika na mahafindray ny toetra, mahatoky sy tsy miova eo amin'ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olona. Marina fa na dia manomboka amin'ny fitomaniana sy fitarainana aza ny salamo dia tsy tsapotsatreo akory ilay izy. Ary izany ny tena teboka manan-danja ho aminy. Ny salamo dia mitarika antsika hifidy an-tsitrapo ny hitoky amin'ny herin'Andriamanitra izay manavotra. Mba ahafahany tahotra sy ny fanahiana hivadika tsikelikely ho any amin'ny famonjeran'Andriamanitra ary manomboka miaina fiovana avy amin'ny fitomaniana isika mba hitera avy amin'ny famoizam-po amin'ny fanantenana. Na izany aza ny famerimberenana fotsiny an'ireo teny ao amin'ny salamo miaraka amin'ny fatakarana kely fotsiny ny hevitr'izy ireo dia tsy hamokatra ny fiovana tena izay kasain'ny fampiasana azy ireny. Rehefa mivavaka amin'ny salamo isika dia tokony hikatsaka ny fanahy masina mba ahafahantsika manao zavatra arak'izay takin'ny soratra masina. Ny salamo manko dia ten'Andriamanitra izay manova ny toetra ary manova ny fihetsiky ny mpino ihany koa fa tsy fampahafantarana fotsiny ihany izany izy io. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia miseho amin'ny fiainan'ny mpino ny teny fikasan'ny salamo. Midika izany fa avelantsika ny ten'Andriamanitra molavolatsika araka ny sitrapon'Andriamanitra ary ihany koa hampiray antsika amin'ny Kristy izay naneho tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ary tamina zanak'Andriamanitra tonga nofy azy dia nivavaka tao amin'ny salamo ihany koa izy. Raiso hoerinao ary amin'ity anio ity ny salamo 13. Ekena sy inona fa
seda zavatra sarotra tokoa na isika na ny namantsika aoka isika ho mpanohana azy ireny. Aoka ihany koa tsika tsy ho kivy fa angataka ny fanahy masina mba hiasa amintsika fa tsika mitsaka manjakariva ka hisafidy ny toky amin'ny herin'Andriamanitra izay manavitra isika hivavaka ary isika. Ainay malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany tena izany. Misaotra tompo izay mampianatra anay ny toky manjakariva aminao. Kely ny fieritreretinay, kely ny toe-tsainay ary na ny finoanay asa kely ka mamindrafo aminay. Mangataka ny fanahinao masina hiasa ao anatinay, hamola volanay ary hamboly zavatsoa ao anatinay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.